La 4G Patelma vous présente Ni Vaovao. La vache qui rit. Manoatra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as tout loin du nao. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Taorina ireo tsikera maro momba ny lisam-pifidianana nandray fanapa-kevitra ny senifa ho hatsaraina izany amin'ny fifidianana be ny tanàna miroso amin'ny fangatahana didy avoaka ny fitsarana miaraba tompoko lasy tompoko vavy miarabana manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV antsarana ty TV Fianaratsoa ary Kolo TV Antsirabe. Nanombotsika ny vaovao dia taoriana ny tsikera maro momba ny lisam-pifidianana nandray fanapa-kevitra ny senifa ho hatsaraina izany amin'ny fifidianana aben'ny tanàna miroso amin'ny fangatahana didy izay avoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany izy ireo amin'izao fotoana izao Henri Florent. Nisy ireo lesaka vitsivitsy hita tamin'ny lisam-pifidianana nampiasaina nandritra ny fifidianana roa farany teo izay notanterana teto amin'ny firenena. Misy tamin'ireo olom-pirenena no tao anaty lisam-pifidianana. Nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa no tsy tao anatin'ny lisam-pifidianana intsony tamin'ny fifidianana ny solovam-bahoaka farany teo. Ao anatin'ny fangatahana ny didy izay avoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany ny eo anivony CNI mba ahafahana mikitika sy manao ny fanatsarana ity lisam-pifidianana ity. Ny fitsarana ambaratonga voalohany no maefa amin'ny fifanolanana na ihany koa ireo fepetra tokony raisina amin'ny lisam-pifidianana raha toa ka ao anatin'ny fotoanany fikatoanany rally isika izao. Nananaka raha-pifidianana nefa tsy tafiditra tao anaty lisitra na hoe nifidy tany aloha nefa rehefa tonga ny fifidianana sy mbavam-bahoaka dia tsy afaka nanao an'izay fifidianana izay satria tsy hitany tao anatin'ny lisitra tokony hisy azy ren'le olona reny dia nandray fepetra moa zany ny CNI manao ny fanamarinana hoe aiza marina zany reny olona reny ny tokony hifidy dia amerina an'ireny olona reny any amin'ny biro-pifidianana zay tokony hifidianana. Io zany tsy misy hoe fampidirana olona vaovao fa le olona fa ao anaty lista ihany no averina ny amin'le biro-pifidianana zay tokony hisy azy dia zay le fikitihana ny lista izay famerenana an'ireny olona reny any amin'ny biro-pifidianany dia ilana n'izay fangatahana ny didy avy any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany zay ahafahan'ny CNI zany manatanteraka an'izay le famotsina ny lisam-pifidianana zay. Ny 2 Desambra hatramin'ny 15 ny volana Febroary 2024 raha tsy ahivana no fotoana ahafahana manavao ny lisitry ny mpifidy isan-taona na ny rally eto Madagasikara. Raha hita ny fahefana mpanantanteraka fa amiana ny andiniana maiky ny fanatsarana ny lalàna ifen'ny fanoherana sy ny antoko-panohana eto Madagasikara dia tokony ampiantso fivoriana tsy ara-potoana fandoany andiniana izany ny gouvernemanta ho ny mpanao lalàna izay nanaovana fanadadiana. Rarsona Andry. Taorian'ny tsy nandanian'ny antenomiran-doolona amin'ny fanatsarana ny lalàna ifen'ny fanoherana sy ny antoko-panohatra tamin'ny farany herinandro teo izay efa lany tena anivon'ny antenimiram-pirenena dia nanambara mpahalalàna nanaovana fanadihadiana fa mety hampiantso fivoriana tsy ara-potoana fanondroan'ny antenimera roa tota ny fahefana mpanantanteraka andinihana indray io lalàna io noho ny amehana. Zava-dehibe eto amin'ny tany sy ny firenena zany hoe fametrahana ny satan'ny fanoherana izany ka ny zavatra tokony ho isy zany zao dia misy indray ny fiantsoana ny ataontsika hoe session extraordinaire mba ahafahana zany mandinika an'iny tolo-dalàna iny dia miankina amin'ny fahitana amin'ny antenimiran-dolona azy moa zany zay zavatra izay na asiany fanetsiana na zany olan'iny fa izy moa zany dia manana fahefana tanteraka amin'izay zavatra izay. Manazava mety ho ivezivezen'ity tolo-dalàna fanatsarana ny lalàna ifen'ny fanoherana sy ny antoko-panohatra eo amin'ny antenimera roa tota ity ny mpahalalàna nanaovana fanadihadiana. Raha ohatra ka araka ny voalazan-dalam-pandrenana moa zany dia
raha tsy lany ao zany zay zavatra zay dia tsy maintsy miverina any amin'ny antemera-pirenena satria tany no nampidirana azy dia any zany mandinika azy farany. Raha ohatra ka lany soamatsara amin'ny antemeran'olona moa zany zavatra zany dia miandry ny fitsiriany avy any amin'ny fitsarana fomba lalam-panorenana ka hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana marina moa zay zavatra zay dia mivoaka soamatsara ho lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. No mariny ity pahalalana ity fa fanapanatanteraka ihany no omeny lalàna velona eto amintsika fa efana hampiantso fivoriana tsy ara-potoana ny antenimera rotonta ary izy ihany koa no mamaritra ireo amehana iantsona fivoriana tsy ara-potoana. Farapitso talata no hifarana ny fotoam-pitsarana voalohany amin'ny adeloka Vaovao eny anivon'ny pôle anti-corruption. Raharaha 12 no nitsaraina nandritra ity fotoam-pitsarana voalohany ity. Rarsona Andresa. Hifarana rahampitso talata 17 aogositra amin'ny fotoam-pitsarana voalohany amin'ny adeloka Vaovao eny anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption. Ny 7 volana aogositra lasa teo no nanomboan'ity fotoam-pitsarana voalohany ity. Antota taratasy mirakitra kolikoly misy 12 no nandalo teo ambaratonga-pitsarana miady amin'ny kolikoly ity tao anatin'izay fotoam-pitsarana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Isareo antota taratasy nandalo indroa teo anivon'ny PAC tamin'ity fotoam-pitsarana voalohany ity ny raharahana voarory andrazay mamonjy Claudine mpanolotsain'ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina Hery izay na voaheloko an'ity mpanolotsain'ny filoha teo aloha ity sazy 7 taona sazy anterivozina sy onitra amin'ny tetina 100 tapitrisa ariary no ny raharaha fanodikodonam-bolam-panjakana tao amin'ny commune Ambohimahamasina distrika Ambalavoatsy Paris. Ny loharanom-baovao no nahafantarana fa mbola misy raharahana fanodikodonam-bolam-bahoaka tao amin'ny ministera fanabeazam-pirenena tamina ministra Rabary Paul mbola nanjehan'ity mpanolotsaina manoka amin'ny filoha teo aloha ity. Isan'ireo raharaha lehibe nanaitra ny sain'ny mpanara-baovao kosa ny raharahana voarory andrazafiny Rabakoarson Marie Jocelyne Leonard tompon'ny orinasa peta izay voarory ho nanodikodina volam-bahoaka nahatratratra any amin'ny 700 miliara ariary nandritra ny fotoanana prime ministre no ministry ny atanin'ny prime ministre teo aloha Mahafahasolona Andrasana Olivier tamin'ny resaka subvention exceptionnelle. Namoa ampakadidy 5 taona ny taherivozina miampy didy mampisambotra azy moa ity ramatoa tompon'ny orinasa peta ity. Izay marihana ihany araka ny loharanom-baovao efa namoa amin'ny ministeran'ny tany ihany koa sy ny fitsinjaram-pahefana didy tsy mahazo mivoaka sisy tany Madagasikara. Ankory ity ramatoa ity dia namoahana didy famonjana azy mandra-piandry ny tena fitsarana azy ny tompon'andraikitra ambony misy roa tao amin'ny ministeran'ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny andro ny prime ministre Mahafahasolona Andrasana Olivier. Mandra-piandry ny fotoam-pitsarana faharoa ny adeloka Vaovao anivon'ny PAC dia maro mpanara-baovao no mametra-panontaniana ny amin'ny fanenjehany amin'ny prime ministre teo aloha no ministry ny atany tamin'ny fotoana nisena fanodikodonana reto volam-bahoaka amin'ny tetina 10 miliara ariary ireto. Hisy ve mifanadihadiana parlementaire ataon'ireo solombavam-bahoaka vaovao reto ny prime ministre Mahafahasolona Andrasana teo aloha amin'ireo raharaha mahavoaroy sy mahavoatontonona ny anaran'ireo. Efa nisy ve tsy fahazoana mivoaka ny sisy tany navoaka amin'ny ministera mahakasika azy. Raviana ihany koa ny haute cour de justice no hanenjika ireo tompon'andraikitra ambony nandritra ny fitondrana Rajaonary Mampianina Hery voarory tamina fanodikodonam-bolam-bahoaka. Hatreto tsy mbola fantatra ny fotoana isokafa ny fotoam-pitsarana andian'ny faharoa eo anivon'ity ambaratonga-pitsarana manokana miady amin'ny kolikoly ity. Fa nisy ny fionana teo amin'ny ambassadorn'ny États-Unis ny tale général-ny USAID ary ny tale-ny agribusiness ao anivon'ny ministeran'ny fambolena fiompiana sy ny jono niaraka tamin'ny solotenany ireo tetikasa iarana amin'ny États-Unis. Teboka maro no voaresaka tamin'izany ka etao Andratsila. Maro ireo tetikasa iarahan'ny fanjakana Amerikanina manantanteraka amin'ny Madagasikara sy ny tantsaha malagasy hanatsarana ny fambolena, ny famokarana ary ny voina momba ny sakafo sy ny fanjari-tsakafo. Tanjona ny fahatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny vahoaka malagasy sy ny ampanarana ny toetrandro ny sehatry ny fambolena. Manana andraikitra amin'izany ny fitondram-panjakana, ny fikambanana tsy miankina, ny iraisam-pirenena, ny tantsaha sy ireo mpiantsehatra any ambanivohitra ary ny sehatra tsy miankina. Isan'ny paikady ahafahana manandratra ny tanjona ny fanodinana ny vokatra fihinana izay ampiasa ny fanondrotana ny fampiasam-bola teratany mivantana na ny IDN sy ny fampiasam-bola vahiny mivantana na ny IDE. Eo ihany koa ny famadihana ho matianina ny mpamokatra amin'ny fanampiana sy ny fanondrotana ny modèle d'agrégation izay tafiditra amin'ilay lalàna vaovao mikasika ny atao hoe agrégation.
eo ihany koa ny tetikasa Asotry izay tantanan'ny Adra izay mikendry ny ampiena ny tsy fanjare-tsakafo iny anivon'ny fiarahamonina amin'ny faritra Amoronmania, Matsiatra Ambony sy Atsimo Andrefana. Mponina 9 sy nahazo tombony amin'izany. Nanofana tatsaha miisa 7,3 alina ny Asotry, nanentana amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana ho an'ny fianakaviana 7,2 alina ary ny fanamboaran-dalana izay mirefy 7,700 kilometatra. Manampy ny tetikasa Asotry ny tetikasa Fararano izay tantanan'ny CRS na ny Catholic Relief Service ary mikendry ny ampiena ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny fokotany miisa 4,700 ao amin'ny faritra 3: Atsinanana, Vatovavy Fitovonany ary Atsimo Andrefana. Tanjony tetikasa ny atratra ny tanjony eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanjari-tsakafo, ny fambolena sy ny fanatsarana ny fivelomana ary ny fietrenan'ny loza mety hitranga. Nanofana tatsaha 5,3 alina ny Fararano, nanome sakafo aro voina ho an'ny mponina 5,7 alina, nametraka lakan-drano ho an'ny tany fambolena mirefy 4,720 hektara ary nanampy vondrona ifotony miisa 3,100 hiala amin'ny fanaova-maloto Ankalamanjana. Tontolon'ny fampianarana dia efa vonona avokoa ny fanomanana ny fanadinana CPE izay ho atao rahampitso manerana ny Madagasikara. Raha ho an'ny Cisco Antananarivo manokana, ny 900 nisan'ny mpiadana raha oharina tamin'ny herintaona. Mampiona Rakotoarso. Hanomboka rahampitso amin'ny valora maraina ny fanadinam-panjakana voalohany CPE ho an'ny fampianarana ambaratonga voalohany manerana ny Madagasikara. Mpiadana miisa 5,720 alina no hiatrika izany ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra, izany hoe nahitana fienana 900 ny isan'ny mpiadana raha oharina tamin'ny herintaona. Efa vonona avokoa ny lamina rehetra raha ny fanazavana azo. Fantatra moa zany raha ny mahakasika ny fanadinana CPE rahampitso dia efa vonona tanteraka ny eto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Ny ranon'ny fandaharam-pianarana zany efa vita tsara daholo, efa nisy examen atao fitsapam-pahaizana ary raha ny taty amin'ny fanjakana dia anankiroa. Midika zany fa efa lamina tsara daholo, nanao ny asany tsara daholo ny tompona ndraikitra amin'ny mpampianatra sy ny mpanabe rehetrarehetra. Raha taty amin'ny fanjakana moa ny anay zany zany nyteneniko anao zany, hitanao fa tamin'ny sabosy teo moa efa nisy ny fiarahana mifalifaly ny arahana tamin'ny minisitra noho izay hoe fisaorana azy ireo na vita soamantsara ny fandaharam-potoana zay. Ankoatra izay, tsy ahita-piovana ny fizotry ny fanadinana sy ny fikirakirana ny vokatra raha ny fanazavana azo hatrany. Hizara ao amin'ny foibe mpanadinana 400 ireo mpianatra ireo. Tsy miova ny fizotry ny fanadinana, rahampitso ny fanadinana zany manomboka amin'ny 7 dia 2 andro ny correction, dia manomboka izay mizoma ny fampidirana ny voka-panadinana ao anatin'ny solosaina na ny atao hoe transcription zany, dia eo maharitra eo amin'ny 4 andro eo zavatra io, izany hoe farafahalohany zany lahady hariva any no mivoaka ny résultat na alatsinainy. Fantatra fa 9 taona ny zandriny indrindra raha 20 kosa ny zokony indrindra amin'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana CPE ato anatin'ny Cisco Antananarivo renivohitra hatrany, izay samy hita ao anatin'ny foibe mpanadinana Anosy be Antananarivo renivohitra avokoa. Famitohy hatrany disadisa eo amin'ireo mpikambana sy mpitantana eo anivon'ny trano fiantohana Mama. Nampiantsoana teny anivon'ny BC ireo mpikambana tamin'ity androany ity. Henri Florio. Mitohy hatrany disadisa misy amin'ireo mpikambana eo anivon'ny trano fiantohana Mama sy ireo tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Nampanantsoana teny anivon'ny polisy ekonomika ireo filohan'ny fikambanana mpitatitra mpikambana. Mpandoha latsakemboka eo anivon'ity trano fiantohana ity androany noho ny fitoriana napetraka ireo mpitantana ny trano fiantohana azy ireo. Ny antony nampanantsoana anay zany raha ny fototry ny fitoriana, antony fitorinanay ao dia noho ny resaka hoe fangalarana dossier ono tao amin'ny Mama. Zay zany no antony hitorinanay mianada ao amin'ny polisy ekonomika amin'izao fotoana izao. Dia izay zany dia manambara, manamafy, manantitrantitra fa tsy marina, tsy nisy velively ny fangalarana dossier tao amin'ny Mama. Ny zavatra nambaranay mahakasika ny assurance Mama dia tsy misy afa-tsy ny fahamarinana ary antota taratasy maro-potitra no nentinay nanamporofona ny fisiny izany fandikan-dalàna teo anivon'ny Mama izany. Hitsenkilana
nanambara ny tompona ndraikitra amin'ity tranom-piatoana ity androany fa mandeha araka ny tokony ho izy ny asa rehetra amin'izao fotoana izao. Raha mifandeha ny asa zany a fitozany asa atao anatin'ny mama dia io zany tsy misy fiovany io a hatramin'izay ka hatramin'izao fa dia miezaka hatrany a manatsara ny asa zay zany a mitanjona hatramin'izao zay aloha tsy misy hoe fiatraikan'izay raha mifahitana azy amin'ny nombre d'opération moa azafady miteny an'izay dia tsy misy fiatraika aloha hatramin'izao ny zavatra hitana eto fa ny aorina kely a tsy fantatraika aloha fa dia amin'izao fotoana izao dia mbola mitaloha ihany a mitohy hatramin'izao ny asa mandeha foana ka tsisy tokony tsy andehanan'ny asa amin'izay mandeha hatramin'ny farany ary mandeha hatramin'izay a dia mbola handeha ihany koa zay zany ny fandehan'ny asa ary tsy maintsy tsara ary ny tena marina. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ihany ny toy nyity raharaha ity. Fanahitana fiakarana hatramin'ny 900 ariary isaky ny litatra ny vidin'ny menaka fihinana eto an-drenivohitra tato anatin'ny androvitsy izay ny tsy fisian'ny vokatra menaka mitobaka eny amin'ireo mpamongady no anton'izany hoy ireo mpanjara izay nanaovana fanadihadiana. Yves Richard. 900 ariary isaky ny litatra ho an'ny menaka mandry ary 500 ariary isaky ny litatra ho an'ny menaka nafarana. Io amin'ny ankapobeny ny fiakaram-bidin'ny menaka fihinana eny amin'ireo mpanjara enta-madinika eto an-drenivohitra ankehitriny. Ny tsy fampiny vokatra menaka hatrany am-potony no antony fisondrotam-bidy hoy ireo mpanjara. 3 arivo sy enin'alina 4 arivo sy enin'alina zao izy zao lasa 1 arivo sy 7 alina menaka mandry. Ny ray bidon ny litatra teo aloha 403 namarotanay zao izy zao 4 arivo. Menaka kaste koa tena lafo 5 arivo zao farana ambany nefa teo aloha izy 307 arivo 507 arivo. Misy fotoana tsisy menaka tena tsy misy dia zay manana manararoatra manao lafo be. Isan'ny mitaraina vokatra ny fisondrotana ireo mpivarotra hani-masaka raha mitombony maso-karena ny manana ny sakafo mihenan-kila ny tombom-barotra azo noho ny fatramenaka tsy azo ahena amin'ny sakafo amidy eny an-tsena. Fisondrotana le vidy menaka zany tsy mipetraka eny eo amin'ilay prix an'ilay sakafo fa izay mpivarotra fotsiny no mividy an'ilay izy dia ny fatramenakanay ihany ny fatramenakanay izay. Fatra ny foana fa n'izay zany no mividiny le prix amin'ilay fisondrotana. Dia manoana ny faty-antoka amin'izay? Mbola tsy hita aloha hatreto fa dia atao aloha ilay izy dia ho hita eo e. Tsy ny menaka fihinana ihany. Tafiakatra ray etsy mahery ny vidiny gonina lafarinina ankehitriny. Raha 5,9 alina zany teo aloha. Nilaza nitondra fanazavana momba ity fiakarany PPN-ity tsy ela ny ministera tompon'andraikitra. Ary efa andalana raha toy ny fitadiava mba olana maharitra ifezana ny fisondrotra ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro araka amin'ny politika ho fitsinjovana ny sosialy sy ny fiainam-bahoaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay ny atatsika mahakasika ny fisian'olona andian'olona manimba fananana iombonana. Eo ihany koa mahakasika ny kalitaon'ny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra rehefa avy eo. Bonus? Yeah! Bonus méga no azonao miaraka amin'ny amvoly. Mahazo bonus méga 10 isan-jato be zao isaka mividy tolotra yelo 100 sy telo manety amin'ny amvoly ianao. Tsindrio ny dièse 100 étoile 1 dièse. Amvoly tsotra aingana azo antoka. Lavage Kiri. Sady matsiro no mampazoto manery. Misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Fa na ny lehibe ihany koa. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Et comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'Internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées Internet. Blue Line. Gucci manulcianao. Gofret anankiray. Avy eo misy crème. Dia gofret ray indray. Mbola pina crème. Dia
gaufrette rehefa no crêpe keri. Tsy misy mihoatra ny frigo angody. N'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème sy gaufrette coco ifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Goody, tous les plaisirs de la vie. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Fa mitaza-potsiny ny mpitantana an-tanàna Antananarivo manoloana ny fisian'ny andian'olona manimba ny fananana iombonana toy ny lalana. Ankoatra ny fikofan'ny olona ny sisin'ny arabe eny amin'ny lalana Ivato Tsarasotra, kofin'ireo mpanao biriky ihany koa ny sisin'ny fefilo iona saina. Niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ny fiafaran'ny herinandro teo ny horonan-tsary nahitana andian'olona mikaoka ny sisin'ny arabe eny amin'ny lalana mampifandray ny Ivato Tsarasotra. Tamin'ity androany ity, nidiny fotony teny an-toerana ny mpanao gazety, nijery ny zava-nisy sy ny fepetra no raisy ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Miaingany amin'ny fokontany, manoloana ny fanimbana andian'olona ny fananana iombonana toy ireny. Fa efa fantatra izy io eo am-panaraha-maso hoe iza avaiza ary iza le olona tena ohatrany hoe mandray an'le izy no hivarotana an'le izy tsy ekena kosa raha fananana iombonana zany no hoe misy manimba na misy ohatrany hoe manao atsy zay na amin'ny inona ny antony na inona ny endriny tiany ho atao fa any firenena any rehetra iny ka tsy azo ekena. Atao anatin'ny farim-piadidian'ny komuna Antananarivo renivohitra no ahitana ireto andian'olona manimba ny fananana iombonana ireto. Ina no fepetra no raisin'ireo mpitantana ny tanàna. Ho an'ny fokontany eto Soavimasoandro, tsy hita mazava izay andraikitra no raisin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Momba an'le lalana indray hatreto aloha zay mbola ho ataony aloha fa tokony ao anatin'izany aloha ny komina tokony hoe anara-maso ihany koa hijery hoe na ohatrany hoe miara-miasa amin'ny fokontany hoe jereo kely na ohatran'izany satria hatreto mbola marisarisa. Hatreto aloha zany rahantsika mahalala moa zany fa tsy dia tena ohatrany hoe misy fiaraha-miasa matotra loatra zany fa eo anivon'ny komina sy ny fokontany. Hatreto aloha zany dia ohatrany hoe samy maka ho azy zany manao ny tandrifiny azy. Zany hoe za zany tsy afaka hiteny hoe manao ny andraikiny ve ny komina sa tsy manao ny andraikiny. Manoloana izany, mametra-panontaniana ny mpanara-bavaony amin'ny hoe sy mpitantana ihany ve eto amin'ny renivohitra Gasikara. Raha ny zava-misy, toa mitazam-potsiny ireo gaboraraka sy fandikan-dalàna maro mitranga. Raha mety toy ny gaboraraka, vetivety foana dia ho simba ireny lalana vao namboarina ireny ho ny taliparitra Analamanga eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Tonga dia misy fiantraikany mivantana be tokoa izy ireny satria rehefa ohatra ka miala le vato kely zay le akotomamo ny ilazantsika azy amin'ny sisin-dalana iny dia mazava ho azy fa ilay tany ao ambany no mitranga ka rehefa tonga ny orana dia mora koandrika dia miteraka ny afoimany ny sisin-dalana iny fiantraikany mivantana ka rehefa ny sisin-dalana zany no simba dia vetivety foana ny fampitehan'ny lalana reny lalana hitantsika rehetrarehetra eny fa manomboka rimbona ny sisiny fototra io lalana io raha izay ny ilazantsika azy dia mivelatra be eo ambany io lalana io ka rehefa voakitika le fototra amin'ny fandavanan'le brika dia mazava azy fa rehefa betsaka ny surcharge mandalo eo ambonin'ny lalana dia misy fiantraikany mivantana tokoa zany hitantsika amin'ireny lalana ireny fa misy ny atao hoe fissure longitudinale amin'ireny manakaikaiky amin'ny fanaovana brika ireny. Enjehiny ny lalàna ny fanimbana ny fananana iombonana raha ny fanadihadiana natao ary misy ny sazy mifanaraka amin'ny adiriny ny fandikan-dalàna natao. Raha misy araka izany ny tranga azo ny rehetra atao ny mampandre ny tompon'andraikitra akaiky azy indrindra na ny mpitandro ny filaminana hiadiana amin'ny fanimbana ireny fananana iombonana ireny. Fa mbola tsy nahitana fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra izay omen'ny fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra. Mbola mahazo vana ny gaboraraka tsy manaraka ny fenitra araka ny tokony ho izy ny fiala raha ny fanadihadiana natao tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny komuna Antananarivo renivohitra Ivresara. Tsy nahitana fivoarana ny kalitaon'ny fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra nandritra ny taona maro, ankoatra ny tsy fanarahan-dalàna samihafa,
tsy manaraka ny fenitra araka ny tokony ho izy ny fiara ampiasaina ho an'ny zotra 420 mampitohy any Mahamasina sy Ambanidia nanaovana fanadihadiana. Ilay izy tsy dia tena hoe ratsy be amin'ny fa azo iainana ihany fa izany hoe tsy mifandanja ny sarany sy le bus tsy dia mifandanja firy ta hoe tsy ampy fikarakarana zany e mafana sady le fofon'ilay izy zay ratsy misy le strapona zao dia le seza mpiankinana le vaty amin'ny any zany misy tsy ampy dia tokony mba asiana kely hoe mba fiankinana zany amin'ilay olona satria raha misy ny toabila zao mironjana misy ko dia frein ohatra zay dia na isan'ny tompon'andraikitra amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fitaterana azy amin'ny ministera tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso ny zotra eto an-drenivohitra ny komuna Antananarivo araka ny fizarana asa anatin'ny bokin'andraikitra ny fitaterana na ny cahier dosage. Mazava be mihitsy fa ny komuna urbaine Antananarivo ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitaterana ato anatin'ny tanàna Antananarivo. Anjara ny fe ireo mpitatitra, anjara ny fe ireo kooperativa miasa ato amin'ny faritra Antananarivo zany izay faritra hiadidiny zareo zany mba tsy hifanitsaka mantsy le asa tsy atso hoe ministera iray mitsabaka amin'ny asa ministera fa dia efa andraikitra mena azy zay aloha zany. Isan'ny ezaka hanatsarana ny kalitaon'ny fitaterana eto an-drenivohitra tomboky ny fitondrana fahobe amin'ny alalan'ny ministera ny fitaterana ny fizahan-tany sy ny famantarana ny toetry ny andro ny fametrahana ny comité d'évaluation hanaovana tomban'ezaka ny fiara-pitatitra ny mpamily sy ny mpanampiny ary ny fametrahana ny zotra filamatra toy ny atao amin'ny zotra de sy ny maro hafa laminasa izay azon'ny komuna Antananarivo alaitahaka hanatsarana ny kalitaon'ny fitaterana hanomezana fahafapo ny mpanjifa eto an-drenivohitra. Fa tsy hita taratra intsony eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny fanajan'ny tanora ny zokiolona makasika izay indray no entina agence capsule sy Kolo TV FM aminao amin'ity androany ity fanamina. Ahoana ny fahitanao ny fanajan'ny tanora ny zokiolona amin'izao fotoana izao? Io ny fanontaniana napetraky ny agence capsule niarahana tamin'ny Kolo TV tamin'ny olom-pirenena miisa 700 20 taona no miakatra ny 20 sy ny 20 ny volana aogositra lasa teo. Raha ny valin'ny fanadihadiana ny 20 n'ireo nanontaniana ny laza fa tsy misy intsony ny fanajan'ny tanora ireo zokiolona amin'izao na amin'ny fomba fiteny na amin'ny fomba fihetsika. Ny 20 kosa no resy lahatra fa mbola manaja ny zokiolona tokoa ny tanora ankehitriny. Miseho amin'ny endriny maro zany tsy fanajan'ny tanora zokiolona izany amin'izao fotoana izao raha ny hevitra ireo olon-tsotra ireo. Zokiolona amin'izao fotoana izao tsy dia misy firy zany tsy ohatrany hoe taloha raha eny ambony fiara zany mahita zokiolona dia afaka hoe manome toerana n'ilay zokiolona zany ny tanora fa ankehitriny ohatran'ny somaro jerijerevana zareo fotsiny le zokiolona zany tsy hoany matetika angamba dia eo amin'le hoe rehefa misy fiarahamonina maro be ka misy devitra miseho dia somary masamapakapeo le tanora eo anatrihan'le zokiolona. Hamerenana indray ny fanomezakasina ireo zokiolona tsara ny anohizana hatrany ny taranja makasika ny fanabeazana maha olom-pirenena vanina ny an-tsekoly raha ny nambarany ny mpanabe iray. Misy izany mba ratsamandraika mikarakara misana zay eo tsy ho fampianarana ihany fa miretraretra mihitsy satria tena efa sarotra mihitsy izao ny asa fanabeazana fifanajana ray aman-dreny moa zany dia efa tena sarotra mihitsy ho an'ny ankizy sapantsony hoe izany hoe tokony hajaina fa sy ny fomba fandraisany anao fomba firesany aminao ny fahasahiny manohitra anao amin'ny zavatra izay tiany tenenina dia izay foana mipetraka ny olana. Araka izany ambany ny tany fanajan'ny tanora ireo zokiolona amin'izao fotoana izao raha ny eto Madagasikara no resahana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola sarotra ny fiarovana sy ny fitantanana ny ala eto amintsika. Antony tsy ampinisan'ireo mpanara-maso ny tontolo iainana sy ny fanondrana antsokosoko ny harem-pirenena Gaëtan Andriatsilava. Mitombo manaraka ny fitoboanisan'ny mponina ny filana eo amin'ny fampiasana ny ala, atao fanaka, arina fandrehatra, ananganana fotodrafitrasa sy ny sisa. Antony mahasarotra ny fiarovana ny ala sy ny fanasaziana ireo izay tsy manara-dalàna. Manampitrotraka izany tsy fahampiany ireo mpanara-maso. Izy moa zegny hoe amin'ny maha-contrôle izy dia tsy maintsy andeha kitikitiky intérêt-n'olo kitikitiky affaire-n'olo business tsy mazava zay ataon'olo ary dia igny hoe miezaka ny miady amin'ny tsy fanaran-dalàna na amin'ny resaka
fitantanana ny ala na ny fitantanana ny tontolo iainana amin'ny ambadika ary. Tamin'ny taloha io juste hoe ny OPJ forestier ny misy, fa efa misy koa zao ny OPJ amin'ny environnement. Eo andalam-pananganana io OPJ eo amin'ny tontolo iainana io ny tompona andraikitra amin'izao fotoana. Zava-dehibe ny fisian'izy ireo amin'ny fiarovana izay tontolo iainana izay. Ny forestier zao ny OPJ amin'ny eaux et forêt maneran'ny Madagasikara zao 398 zay ny isany. Fa ny environnement maneran'ny Madagasikara koa 59 zay ny isany amizao. Hitanao amizay efa na ny forêt le 398 efa tsy ao, fa ny environnement mbola 59 mbola tsy antsasany avy koa. Io zao ny problème tegna maventy tsy maintsy mbola tadiavana hevitra, tadiavana vahaola. Na eo aza izany rehetra izany, angatana ny fiaraha-miasa amin'ny tsirairay amin'ny fanomezana vaovao raha misy ny tranga mampiaya. Entanina ihany koa ny rehetra anara-maso ireo mpandoro tanety izay antony voalohany mamotika ny valan-javaboary eto amintsika ka nahatonga ny Madagasikara ho nosy mena. Fatombony amin'ny fahazahoana marbona-pirenena malagasy ny fiakaran'ny fisotro-dronono araka ny laharam-boninahitra misy ny tsirairay avy ho mariky ny fahavitana be teo amin'ny asa mampiona rakotorso. Isan'ny singa iray lehibe manamarika ny fahavitana be teo amin'ny sehatra asa ny fahazahoana ny marbona-pirenena malagasy. Samy afaka misitraka izany avokoa na ny mpiasam-panjakana na ny mpiasa tsy miankina. Tombony amin'ny fahazahoana izany ny fisiana fisondrotany tambi-karama any amin'ny fisotron-dronono. Foana nanomboka tamin'ny taona 1970 kosa ny lalàna izay manambara fa tsy afaka gadraina ny olona manana marbona-pirenena raha ny fanazavana azo avy teny anivon'ny Grande Chancellerie. Manana ny lanjany manokana nefa ny fahazahoana laharam-boninahitra. Fa hafa ihany zany hoe mba mahazo tombotsoa amin'ny resaka pourcentage. Ohatra zany ianao zao mpiasam-panjakana raha tsy manana marbonahitra ianao zao dia tsy mahazo an'le pourcentage. Fa raha ohatra indray ianao manana marbonahitra na dia chevalier dia mahazo 5% any pension de retraite raha ohatra ka mpiasam-panjakana. Misy tombotsoa izy raha ohatra ka hoe mpiasam-panjakana satria rehefa retraite zany ny olona anankiray raha ohatra izy ka chevalier de l'ordre national dia mahazo 5%. Raha officier de l'ordre national izy dia mahazo 6%. Raha commandeur dia mahazo 7%. Fa le azo farany no mitenir compte ohatra retraite commandeur le olona dia 7% ny azony. Zay raha ohatra ka mpiasam-panjakana. Dia fanamarena kely fotsiny angamany no an'ny privé dia ny ordre de mairie, ny ordre de travail no mitenir compte raha ohatra izy ka affilié amin'ny CNAPS. Ny diditsy volana laharana 724 tsipika aotraotra 7 no mamaritra ny fahazahoana marbona-pirenena ordre national malagasy izay laharam-boninahitra ambony indrindra eto Madagasikara ho an'ny mpiasam-panjakana. Ahitana ny chevalier de l'ordre national ho an'ny olona 70 taona mihoatra na vita 10 taona tamperinasa, tsara fitondran-tena ary tsy voaroiroy amin'ny raharaham-pitsarana. Aoriany 5 taona nitondrana ny chevalier de l'ordre national no ahafana mahazo indray ny officier de l'ordre national. Afaka 4 taona dia mahazo indray ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national. Manaraka azy eo ny grand officier de l'ordre national, 3 taona aoriany commandeur de l'ordre national. 5 taona aoriany izay ny laharam-boninahitra grand croix de 2e classe de l'ordre national. Ary ny laharam-boninahitra ambony indrindra dia ny grand croix de 1e classe de l'ordre national. Ny filoham-pirenena sy ny lehibe ny Grande Chancellerie de Madagasikara ihany no manana izany laharam-boninahitra izany eto amin'ny firenena. Ny didim-panjakana laharana 730 tsipika 470 tamin'ny 17 jona 1970 kosa no mametraka ny marboninaitra ordre du mérite de Madagasikara. Misitraka izany ny mpiasam-panjakana 70 taona miakatra ary 20 taona tamperinasa tsy manana olana amin'ny fitsarana. Laharam-boninahitra hita ao anatin'izany ny chevalier de l'ordre de mérite, 5 taona aorian'izay ny officier de chevalier de l'ordre de mérite ary ny commandeur de l'ordre de mérite. Marina fa ny toeram-piasana no mandefa ny fangatana eny anivon'ny sampandra misana ny famoana ity marbonina-pirenena ity ho an'ireo mpiasam-panjakana izay mahafeny ireo fepetra voalaza ireo.
tontolo ny kitra kosa indray dia tafita amin'ny dingana manaraka ny ekipa fosa junior boeny eo amin'ny ligue des champions africaine. Ady sala ray no ray ny lalao miverina raha niona tamin'ny ekipa mauricienne pamplemousse izy ireo. Henri Flora. Ady sala ray no ny afaran'ny lalao miverina niaona ny ekipa ny mauricienne pamplemousse FC sy ny fosa junior boeny lalao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny dingana isavaran'ando amin'ny fiadina ny tompon-dakany Afrika. Ady sahala ny fiaonany rotonta izay ampiakara ny ty tompon-dakany Madagasikara ity amin'ny dingana manaraka. Ry zareo mauricienne no nampiditra baolina voalohany, Rentomisy no nentiny rotonta ny ala sasatra. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa, tany amin'ny minitra faharoa ambin'ny polo, nampiditra baolina ny ekipa malagasy. Fantararaka izany fa ny ekipa ny TP Mazembe avy aty amin'ny RDC Congo no miandry ny fosa junior amin'ny dingana manaraka. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany soafa tsara daholo. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanoltrana teo ny fampalalamba Vaovao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri. Ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G Batelma vous a présenté ny Vaovao.